Alléluia. Tenenina akaikinao faly mahitanao hoe tenenina akaikinao fotoana miavaka ianao androany hoe miavaka androany satria fotoana androany tain'Andriamanitra anao manokana. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay atsoka anareo ozy no maninona no mitahiko anareo. Amen. Matoa zany tsika natsoan'Andriamanitra androany ka ny tsara fa tsy jerijery ny fiainanao fotsiny izy androany. Izy miteny hoe eo amin'ny toerana izay natsoka anareo dia mitahina. Tenenina akaikinao amin'ny akaikinao hoe tsisy fika hoe fa tsy maintsy tahina anao androany. Dia mbola teny hoe tahina anao miditra teto hoe ary tahina koa ianao mivoaka eto. Amen. Tsy teniko zany baiboly miteny an'izany hoe tahina anao raha miditra, tahina anao raha mivoaka. Amen. Androany sekolin'ny fanambinana. Ositsika foana hoe eo amin'ny sekoly anankiray eo misy ny onction amin'ny sekoly. Androany zany école prospérité, zay ny teneniko teto tsy maintsy misy eto prospérité. Amen. Ka raisy ny anjaranao raha lery Jesosy. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy afaka tonga amin'ny fanampin'Andriamanitra izy raha tsy mitonga ny fanahy, zay izy avy any an-danitra. Ianao zany eo koa tsy tonga parazary eto ianao. Tenenina hoe tsy tonga parazary zany ianao hoe fa mifanan'Andriamanitra mitarika anao teto hoe. Dia zay foana raha tarehany eto ianao misy zavatra zany hoan'ny ianao. Amen. Fa ny fotsika mila misokatra androany anjay fahasoavana zomenantsika. Amen. Mbola fahamerakatsika tsara miavaka miara Jesosy androany dia fotoana miavaka. Amen. Alleluia. Fotoana miavaka. Fotoana satria fotoana izay isin'Andriamanitra ny fomba afakindray amin'ny fiainantsika. Amen. Voalohany indrindra faly ny tenako tsara mitompony tonga dia fototsolapakolombelona nandoako azy fatafatatsy tsara ny tantara Srina tamin'ny 2016 ny pasteur Rodolphe zany ny Ansona avany Madagasikara. Izy moa ray aman-dreny mponona anay miaraka ny pasteur Tomy manana fahasoavan'izay izy mety amin'ny teny azy Jesosy nampiresaka hoe miteny aminazy manokana zany Jesosy. Izy koa manana fahasoavana miresaka hoe tokantrano sy fanambadiana. Dia za tamin'izay teo ampiasana niasa tamin'ny comme d'habitude tonga dia nasoko de teny avany Madagasikara pasteur Rodolphe ny antso. Dia tonga dia excité be izy manana ozy pasteur Ronjo manana zava-baovao an'se fa nampahafantariny Jesosy ozy ny vadin'se. Tonga dia hikina kely hikina kely satria zavatra efa ienany andasana le izy fa tonga amin'izay zany le fotoana. Dia tonga dia hono sisy fa tena zay ny planiny Jesosy fa tena mivantana mihitsy ozy namain'iny Jesosy ianao hoe mivadinao pasteur Ronjo dia hitatiry inahy. Amen. Dia inona moa fa zaho tonga dia ozy mahazo pasteur hoe zay ho le andasaka inona koa moa inona tsoa moa le andasana ao anatin'izany fa zay zany le programmen'Andriamanitra. Dia ahoana koa mbola hiembotra ao anatin'izany fa zary ary hoe tenenin'Andriamanitra tahaka izany hoe tiany hatokanao anao manokana ka inona mbola hoe hisarasarana zany ao ambadika izany. Ay dia ok arozy izy dia ok arozy fa teneny koa rinaty ao ambadika. Dia izy moa teneny koa tany misy azy zany dia izy koa zany vao nahazo an'ilay teny tonga izy koa dia tsy nisarasarana ny seconde fa nanaiky an'ilay izy. Amen. Tsisy resaka hoe fizika, tsisy resaka hoe olona fantatro fa resaka fotsiny hoe teny avy amin'Andriamanitra dia nitenenao hoe ry ny silanao fa dia samy nanaiky zay. Dia voninahitra amin'Andriamanitra fa izy mifidy izy koa nampanaiky anay dia tena tsara ny tompo. Amen. Nanomboka tamin'izay fotoana zay zay tsy fakafantatra zay mbola tsy mifampiresaka fakafantatra fotsiny zay ohatra hoe sary satria izy avy any Madagasikara za aty fa tsy mbola mifanerasera fa ny zavatra mahagaga vao nanomboka mifampiresaka zay dia tonga dia lasa tonga dia nisy connexion tena hafa kely mihitsy tonga nisy point commun be dia be tonga dia niray zany nefa ny aty izy ihany fa ohatran'ny hoe Viber mifampiresana fa rehefa mifankafantatra dia misy zavatra foana hitovizany amin'ny zavatra marobe. Dia tonga dia hitany tokoa rehefa hainao rehefa Jesosy mifidy izy miaro amin'izay zavatra rehetra be dia be mba tonga dia tao amin'ny ray sy connecté daholo ny zavatra rehetra. Dia ny tomony tantara tamin'ny Desambra teo lasa nanao fiancé rehefa hitantsika tsara
dia tena miazakazaka be mihitsy zany jesosy dia zavatra mahagaga koa rehefa manao zavatra dia misy saparty amy fisakatra ny saina foana ataon' jesosy misy sakatra ny saina misy fombany hafa kely misy zavatra tena hoe tonga dia zavatra triny hoe manao zavatra tsy mandovola fa misy tonga dia mpahitany ty zavatra mahagaga ohatr'izany dia tena tsarana tokoa hoe rehefa Andriamanitra mifidy anao izy mombanao tanteraka amen tena iny akaikina rehefa Andriamanitra mifidy hoe izy mombanao izy miantoka ny zavatra rehetra hoe amen tadinareo ny tantaran'ny Abrahama rehefa niantso azy Andriamanitra tonga dia Abrahama nge tsy nafantatra koa hoe inona zavatra misy hoe any amin'ilay toerana izay andran'Andriamanitra azy fa tonga dia Andriamanitra nefa ny fananona zavatra tsara fa Andriamanitra tsy nafantatra fa ny fanekeny sy obéissance ny Abrahama fotsiny takin'Andriamanitra hoe anaiky ve ty lehilahy ty dia rehefa nanaiky Abrahama zay hoe tsara fikarany tantara fa tena olana omby be izy olana nakareny be olana natsoina hoe le père namina raha ny finoana mihitsy izy ao anaty baiboly satria nandalo anatin'ny obéissance dia zay koa zay za tena nanana zay zavatra mihitsy efa mitsoka-volombelona foana hoe za tsy hanambady raha tsy Jesosy miteny ry vadinao tena tonga zay na inona vehivavy eo dia za efa miteny misy na 50 ans anao zay raha tsiko na zay misy tsy ampy an'izay foana dia tena zay le conviction anananao varin'Andriamanitra foana amin'ny fotoanany dia izy koa nanana zay vavolombelona zany afaka maiko micro izy rehefa avy eo aloha fa nanana zay conviction zay koa hoe tsy handeha tsy hanambady raha tsy handratra amin'Andriamanitra dia nafinaritra tamin'ilay zay tena mitovy mihitsy zany le tao anatin'ny fonay fa tonga fotsiny fotoanany God tamin'ny andro anankiray zay hoe androany amin'izay ny topy dia androany amin'izay hoe aprahana amin'izay pasteur Ontsy sy tanterina amen dia nandeha tonga zany tonga dia nandeha ny fotoana nandeha foana zany diety daholo ny zavatra rehetra vita soamantsara ny mariage tamin'ny 15 juillet teo zay mbola isaorina antsika tsiraray avy nanino natondram-bavy za tena rainay koa na intercession tena tsapanay mbola ny zavatra sakatra ny saina koa nataon'Andriamanitra tamin'ny fomba marobe nampahitan'Andriamanitra fity zay nazy cargo zay tamin'ny décoration nefa zavatra valeur na million min'olona fotsiny be dia be tonga dia manome zavatra tena ohatray fotsiny ianao zany mahita fomba ny God foana rehefa mandeha anatin'ny fanekeny dia zay tena antsika foana hoe mandehana rehefa anaty alliance tadio tsara fa Andriamanitra fidèle izy ao anatin'ny alliance izy tsy miova zany mihitsy fa ianao koa mba andrasiny mba hijoko anatin' zay alliance zay amen tenena kefina mila mandeha anatin'ny fanekeny ianao hoe dia voninahitra moa n'Andriamanitra tena finahitra ny fiderana tamin'ny mariage moa tena tsara be pasteur Tomi vavolombelona tsisy rafa tsy fiderana tonga dia Jesosy tonga dia 100% prena teo tonga dia mitro vavolombelona zay misy vidéo zay misy mbola alefanay manaraka hoe ahoana ny rencontre anay dia ny tena mahafinaritra an'ilay izy satria fotoana ohatrany koa tsy hoe fitety fotsiny zany marina hoe mariage nay mahafinaritra fa occasion sy opportunité reny ahafahana mitory amin'olona be dia be mbola tsy ao amin'i Jesosy satria tsika natao fahazavana natao témoignage ny ten'Andriamanitra natsokinareo manino vavolombelona anaraka dia mba occasion zany reny ohatrany hoe manao évangélisation dia mba mitory zay tsy hoe manao hoe toro-teny be ina fa fijoroana fotsiny hoe zay Jesosy niantso anay mpahazo mitokantranonay dia Jesosy izy napray anay zay tsy mifampikody tonga dia tiana ondro samy mihitsy zany satria ny olona feka raha vao tantaran'ilay tantara dia tsy mino ilay izy be dia be tsy mino zany hoe zany ve tsy arrangé indray zany na hoe zany ve tsy be dia be na zany ve dia possible olona tsy mifankafantatra ve nareo olona tsy mifankahita physiquement ve nareo olona tsy mifamiray toerana ve nareo dia ahoana mifakahazo ahoana mifampiray tenena akekina rehefa Jesosy hoe miditra tsehatra dia mety ny zavatra rehetra amen tena mahafinaritra amin'izao ianao tsy mila miasa saina be amin'izany critère be dia be zany fa ianao manaiky fotsiny ny fitariany dia izy manamboatra ny zavatra rehetra mapety ny zavatra rehetra mampirindra ny zavatra rehetra amen dia vita tsara mariage ny tena nafaly anay rehefa ny olona rehefa nandeha nanao veloma zany rehefa le vita ny fety dia tonga dia miteny daholo ny olona hoe tena mbola tsy nahita mariage ozy zay ozy izy sotra ozy izy tamin'ny fananarina sy tamin'ny témoignage fa misy zavatra azonay misaotra ozy izy fa tsy saotra lasa miova zao fijerinay momany zany resaka tokantrano zany lasa zany hoe firaisiny mokan'i Jesosy dia voninahitra n'Andriamanitra moa fa izy mifidy anay zay fantsiny sy instrument fotsiny fa manino mijoro fotsiny zay en tant que lumière sy hoe témoin Jésus amen ny témoignage faharoa tena tiako hoentina aminao sy zarena amintsika dia fanaraka sarina école de prospérité amin'izay dia ny fandehana taty nanaka aty zay moa natao tamin'ny mariage gasy satria tao hoe ny gasy moa zany natao soratra tamin'ny 29 juin 2017 dia le tsy maintsy natao vazaha satria za vazaha izy gasy dia natao transcription tao amin'ny ambassade amin'ny consulat
5 juillet 2017 zay nanao rendez-vous tao zany hoe atao transcription zany le soratra gasy dia zao tonga dia preuve voalohany nametraka an'ilay dossier zay dia ozy izy le olona hoe 3 mois ty vao vita ozy izy zay le zany le tonga dia le teny le olona zany hoe raha fieritreretra maholo zany raha 5 juillet 3 mois zany iny o septembre octobre zany vao vita le transcription nefa tsy vita an'izay fa mbola aka visa mbola misy zavatra be deabe après an'izay dia tonga dia vao vita fotsiny zay vao niala tao amin'ilay fotoana dia tonga dia niteneniko izy hoe tsisy an'izany ho fa miara-mody amiko ianao 29 juillet tanao tsika misy feo foana ianotsika amin'izao tontolo zao atadio tsara fa ny zavatra marina aminao dia zay zavatra inonao ihany amen tonga dia bloquena mivady tsisy an'izany 3 mois zany mety verdict tan'olombelona fa ny verdict atsika mivady tsy maintsy tonga ianao 29 juillet miaraka amiko le zany tonga dia contraigné teny hoe tsy marina zany rehefa misy situation rehefa maheno zavatra ohatr'izany laotra hoe zavatra tenenin'olona aza mieny mihitsy feo an'olona dia efa ampianarantsika foana zay fa mifantohy ianao am'zelazen'Andriamanitra anao amen tadio tsara fa misy zavatra tenenin'ny olona fa misy voasoratra anaty boky asakasaka ao inona soanao ianao fa ieny verdict an'olona sa ieny zay voasoratra anaty boky amen ozy ny tenin'Andriamanitra aoka ozy izy Andriamanitra no marina fa ny olombelona mandangy ianao zany toka zanak'Andriamanitra tokony hifantohanao zay lazain'ny boky fa tsy zay lazain'ny situation dia to zany tonga dia contraigné amin'ny anaran'izao tsisy an'izany 3 mois zany fa tsy maintsy mivoaka ny vizanao alohan'izay dia sady mivavaka foana dia nandeha moa fotoana za 29 juillet tsy maintsy nody satria zay ny retourko dia mbola tsy mivoaka foana le transcription satria hoe niala zay ana olona zany 5 octobre zany dia nefa zay nanao acte prophétique zay oy zany mahatsy mivadika hoe tonga dia Maccabi eo ianao 29 juillet 2017 na dia mbola tsy mivoaka le transcription mety tsy tsaraintsika ao nahiteny izy ao amin'ny octobre fa Maccabi fotsiny ao 29 juillet 2017 dia miara-mody amiko Maccabi zay le acte prophétique ohatra le fampianarantsika dia nanao zay tonga ihany kay sisa 29 juillet mbola tsisy valiny ihany dia alohany dia tsy manina moa zay fa misaotra an'Andriamanitra foana zany satria tonga zany 29 juillet mbola tsisy valy le avany amin'ny consulat fa tsy nampakidy anay zany fa vao mainky zay mbola nidera sy makasitraka an'Andriamanitra satria ozy ny tenin'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra satria zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ianao zany na misy zavatra mafaly ianao na misy tsy mafaly ianao dia tokony hisaotra foana ianao amen zay zavatra zao mila fatatsika foana amin'ny fotoana rehetra tsy hoe rehefa mahazavatra tsoro ihany rehefa mahazava olombelona ihany vao hisaotra fa na misy zavatra tsy mafaly ihany dia hisaoran'Andriamanitra foana satria manino zay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy zay zao teny fatatsika zay zavatra ray mila mitsilontsika zay teny zay amen tenenina keny hoe teny zay fantatrao hoe mila mitsoronao amen dia ny faly fotsiny zay misaotra fotsiny zay dia misaotrany hoe nanahevo ke satria tsy tafaraka nody fa mbola misaotran'Andriamanitra foana satria fantatra hoe fa Dieu souverain izy mahay manao zavatra rehetra izy ary izy koa micontrôle na fotoana dia nalasa moa tonga aty 29 juillet dia zao nataonay hoe andao tonga dia manao prophétisika koa andao koa tonga dia aka rendez-vous na visa eo amin'ny site ny ambassade satria misy an'ilay site PLS any Madagascar misy na plage na horaire sy fotoana hoe tsy maintsy zay libre ao ny angatahanao hoe eto ianao zany manao rendez-vous amin'ity libre fantatsika tsara fa mois d'août be dia be mihitsy ny olona makaty amin'izao fotoana izao tena feno tanteraka ny avy ao voninahitra n'Andriamanitra fa 4 roues zany hoe une semaine après natonavy taty tonga dia misy libre dia tonga dia manao prophétie indray zay hoe tonga dia io 4 roues tio alayvy rendez-vous io enina dia mbola tsy mivoaka ary ny transcription avy amin'ny ambassade mbola acte prophétique ihany zay na dia mbola tsy mivoaka fa tonga dia bloqué fotsiny io inona ozy nareo sio jeudi 3 août 2017 nazy mail tamin'ny consulat tokony zavatra tamin'ny 5 octobre ny vita 1er août ny vita zany hoe nandihana 2 mois zany Andriamanitra amen zay le zavatra ifantony inona ny zavatra hitanao sy inona ny zavatra inonao amen dia inona tato jeudi 3 août le izy mivoaka nefa le rendez-vous nalaina 4 août zany hoe azo ara-potoana tsara zany le taratasy ny jeudi hoentina ny rendez-vous 4 août dia zao nefa raha tsy nakan'io 4 août io zany zay dia nefa niandry le taratasy fotsiny dia raha mbola aka visa dia mbola tantara be satria efa feno ny plage horaire sy ny jour angalana visa mois d'août complet dia zany hoe mbola tarasika be dia be mihitsy zany dia maritra mbola niandry fa tonga dia voninahitra n'Andriamanitra 3 août le taratasy ny azo afaka noentina soma tsara 4 août le izy dia mbola vavolombelona ray koa amidi le rendez-vous ny zoma
dia nefa le retiré an'le transcription any amin'ny consulat soit mardi soit vendredi matin dia voninahitra n'Andriamanitra fa le vendredi matin alohan'ny midi mihitsy zany no alaina le taratasy afaka noentina ka le midi satria imagine koa raha tsy afaka nalaina iny vendredi dia nianolena le vendredi any 4 tao amin'ny TLS dia vita ndray dia lasa maka mitady plage horaire amindray anatin'le site fa tena nataon'Andriamanitra ara-potoana misy izy dia azo mikadroty teneny akekina rehefa miasa n'Andriamanitra hoe tsisy afaka manaka an'izany izy amen dia napetraka somatsara ny viza dia tandray izy nitendrena be dia be ozy amin'ny mois d'août zao fa 3 semaines au jour 15 jours ouvrables zay indray zany nitenena satria miandra zay bebe dia mbola zay dia nitohana ihany tsisy an'izany fa nitenenay tsy maintsy tonga anao le plus vite possible zay fotsy nitenenay vaky zay foana zany izy mila proclamentsika fa le zava-titsika hitrany satria zao atady tsara Andriamanitra mamaly arak'izay maresy lahatra ao anatinao zay tady foana zay zavatra zay satria ozy izy tongava aminao arak'izay amen ka niriny fonay fakahita le plus vite possible ka ozy zay tsy proclame hoe tonga dia ataovy haingana zay oui zay le izy zay manao action na foi le zay dia tonga dia miproclamenana izy dia nandeha moa fotoana voninahitra nandro tamin'ny 21 août amin'ny latsinainy teo mivaly ny visa zany hoe une semaine alohan'ny nitenen'le olona verdict hoe le 15 jours zany dia teo indray akabillet satria zay zany efa voan'ny pénalité satria tamin'le 29 juillet zay efa tena mipaye billet satria hoe tokony zay fanao acte prophétique zany hoe amin'io anao miara-mandeha fa voninahitra n'Andriamanitra kely ihany naloha dia efa favololo ilay izy dia tamin'ny 21 indray eo amin'izay voatady billet zany daty dia eo indray tena tsy izy tsolo ny vol fa 16 septembre dia raha eo indray tiako wa visa tinazo ohatra visa ty azy nao 16 septembre indray vao vol fa tena fiaintateka ty mpianatra mody ty avy manao vacances zao daholo ny période dia tsisy jerena any amin'ny billet sasany 1500 € any amin'ny concert nefa niale fotsiny tsy zay tonga dia nicontreny mbao hivavaka amin'Andriamanitra dia nahita fitihana miara-meran'i Jesosy efa nandomo zany zay misy nypayenay an'le finalité fa nisy nandomo aty ny billet nefa nosy inona ozy nareo classe premium fa niazony tamin'izay amen zavatra fomba sy takatra ny saina misy zany mpiasan'Andriamanitra ianao mety mitady place tsotra hoe zay farapareo isisiany fa tena feno mihitsy le izy tena feno fa nampiasa olon'Andriamanitra nisy olona faty contact tena niny libéré place ho anazy hoe misy natokana ho an'lenao ary tsy vita hoe place tsotra fotsiny fa tonga dia place premium mihitsy nomena azy amen tenena voninahitra n'Andriamanitra tenena akaiky miavaka hoe zanak'Andriamanitra ianao koa afaka ohatr'izany hoe amin'ny fiainanao tadio tsara fa ianao aza mampita amin'ny fiainanao mihitsy amin'olo zao tontolo zao zany za efa teneny foana ianao tsy mitovy an'le jenitilisa zay miforetsy an-tanana tsy mino amin'i Jesosy iny aza atao ohatr'izay ny fiainao fa ianao olona miavaka ianao olona zanak'Andriamanitra ianao zanaka sy miasa amin'ny tana kosa dia manina aoko ditika ihany amen natao niaraky ny endriny ianao izy micrée anao dia ianao ve mihevitra fa raha tsy mahomby ny fiainanao dia faly izy ianao ve mihevitra fa raha échec foana ny fiainanao sy raté dia faly ny rainao tsy faly Andriamanitra aza ny tena izany ntsony j'ai raté ma vie na hoe ma vie est un échec mbola misy ny kristianina be dia be mitena an'izany ma vie est un échec j'ai raté ma vie tsy fahafantarana Andriamanitra zay tomponao na toka mbola mitena an'izany tandremo tsara fa n'Andriamanitra matoa izy namorona anao dia tianao izy amen atolory azy fotsiny ndraiky ny foa manana finoana dia aza manana doty mihitsy fa rehefa mifikitra ianao tsy maintsy mamaly foana eo Andriamanitra io amen zay moa nolesina avy eo momba resaka hoe finoana dia tsy vita an'izany fa teo amin'ny aéroport izy mbola nisy vavolombelona ihany efa teo amin'ny enregistrement dia eo indray izy zany hoe classe premium abieny nisy raha matoa tonga dia nanatina azy tianao ve ozy izy raha classe affaire ny placenao mbola miakatra dingana hafa indray olona tsotra fotsiny nanatina azy comme ça hoe tianao ve madame zany izy hoe raha classe maninona affaire nomenanao zany hoe nan'le topy mihitsy dia zay natonga antsika ny fiainany zanak'Andriamanitra menandroso foana fahatsarana makany amin'ny fahatsarana voninahitra makany amin'ny voninahitra amen Andriamanitra zany rehefa nao zavatra tena tsy takatra ny sainy possible tena possible ny zavatra hoe miaraka amin'Andriamanitra aza limitena zany mihitsy Andriamanitra hoe tsy maintsy zao ty dia tsy maintsy zao dia tsy maintsy zao dia tsy maintsy zao parce que ny fonao manana vision ngezy hoe manompo Andriamanitra limité afaka miasa limité izy eto amin'ny fiainako amen dia voninahitra n'Andriamanitra na azy izy classe any amin'ny topy indrindra zany classe affaire
tsotsotra tsara izy natory tena lamina tsara dia tonga soma tsara moa izy androany a voninahitran'Andriamanitra tenenaka ny tsara amin'ny tompo hoe ka resaka momba an'izay zavatra resaka finoana zay a tenenaka ny finoana osy ny ten'Andriamanitra tsy mahasitraka avy aminy raha tsy manana finoana zany hoe finoana zany condition anankiray ahafahantsika manana approbation avy amin'Andriamanitra amen raha teo agréable amin'Andriamanitra tsika tsy maintsy misy finoana avy ireny zay raha teo agréable amin'Andriamanitra tsy maintsy mila finoana amen dia zao nefa ny finoana tsy tonga ho azy comme ça tenenaka ny finoana tsy tonga ho azy comme ça hoe fa finoana dia avy amin'ny toriteny zany hoe tsy teraka zany finoana io a raha tsy misy teny amen ianao zay zany mihaza mihevitra fa zay za finoana be eto nefa anao tsy tia mamaky tena tsy mihany toriteny tsy tia mifandray amin'Andriamanitra tsy possible mihitsy zany zavatra zany satria finoanao maninona tsy maintsy a avy amin'ny toriteny amen dia teny amin'izay ny akaikinao zay ilana tonga sekoly foana hoe dia tena izy kazana manao vagabondsony hoe amen amen zay ny systèmentsika foana tena sara mahatonga tonga eto misy zavatra fahasoavana min'Andriamanitra mampitombo finoantsika mampahery antsika ozy tatian'ira ny recharge indray batterie ahafahantsika mamakivaky semaine ahafahantsika miady amin'ny fiainana satria zao tady tsara tsisy finoantsika tsy mandresy mihitsy amin'izao tontolo zao ty tsy possible mihitsy tsy maintsy raraka fa manino izy ny ten'Andriamanitra zay manam-pinoana ozy izy maninona maresy amin'izao tontolo zao amen ka tenenina akaikinao mahazotoa hoe mandeha sekoly mahazotoa mihaino toriteny amen dia rehefa mihinana an'ilay teny ianao maninona dia maninona teraka ho azy a le finoana amen zay tena izy ka tsika ndraindray ohatra hoe tsara paster vaovao amin'izao nefa ndraindray ianao malaina ny hamaky baiboly malaina ny ianao nandeha sekoly dia nefa ndraindray ianao a miady reny ny am'tena zay misy azy eo nefa le solution efa men'Andriamanitra tongavy manepoana zavatra omeko izy tsy vidimbola fa ninona anaka atolory amin'ny fonao amen androany ianao raha vonina nokatra amin'ny fonao a za mitenao fa tsy maintsy maninona tsy raha tefasoavanao androany nalen'i Jesosy amen tsy taka ny diranao eto a mivoanao eto amen tenenina akaikinao eny finoana dia avy amin'ny toriteny dia rehefa misy toriteny hoe a dia lasa agréable amin'Andriamanitra ianao dia rehefa agréable amin'Andriamanitra ianao hoe a dia mamaly ianao izy amen zay schéma zany zany traduit foana zay schéma zay anao misy teny a finoana dia manino agréable à Dieu dia Dieu miasa tsotra kely miaraka amin'Andriamanitra ka secret izy voalohany ny teny tena akaikinao zay indray le teny hoe fa nga tsisy afa-tsy teny hoe ty tantara ty tenena izy teny foana ty tantara ty hoe amen satria ny teny mampandresy hoe amen ka zay izy amen ka zay izy ianao dia ndraiky ianao zay tsika ndraiky mivavaka hoe angataka finoana be tena disy zany vavaka zany fa tsotra le izy raha tena pona ianao vakio ny ten'Andriamanitra zay le izy tena tsisy an'izany vavaka zany amin'ny finoana be Andriamanitra fa ny solution omeny a vakio le izy a dia maninona ao anatiny eo a ny solution ny zavatra rehetra ovelona foana n'le vavolombelona tao ino zany raha zay mivady mifaty hoe amin'ny octobre hono amin'izao hono dia kalefona dia zany fa inona tenenina tsy fakahita tsony zany raha be zany sady efa mifamana samy fampalahelo any dia tonga dia donga amin'izay tena anjeo zay donga zay zao fa tsy manaiky zay tsy mifakahita le plus vite possible fa ataovy a fa matoa confiance anao zay hitanao zay ny activation-na foi zay amen afaka ataontsika zany a amin'ny zavatra rehetra dia manino tonga dia contrainay foana tsy nanaiky mihitsy zay ninina zay tenenin'ny olona hoe négative hoe mitarazika mbola éloigné a fa zao fotsiny a hitanao dia ny zavatra mahafinaritra koa zavatra lesiny efa ampianarana antsika foana proclameo foana zay ty zavatra tianao hitranga tonga dia miteny foana zay hoe avaitina ve tsika miaraka amen tsy maintsy miaraka tsika amen dia zavatra ohatrany foana zavatra pozitiva foana zany araka ninona zavatra zay teneninao satria ao izy ny ten'Andriamanitra mino zay a dia miteny tenenina akaikinao rehefa mino dia tsy maintsy miteny fa tsy hoe rehefa mino dia mikobona fotsiny vava tsy possible tsy mahazo vokatra vo zany finoana dia tsy maintsy exprimenao a amin'ny zavatra zay tenen'ny vavanao amen amin'ny fony noana ny famarina amin'ny vavana ekenao zay na famonjena amen
maintsy manifestenao en proclamation mivavanao ny zavatra zay inao ka zay dia nino hoe tsy maintsy mifankahita le plus vite possible zay foana be mianay sanandro mifankahita na andaona na anizany tsy hoe dia averinay foana zay satria manino mamelombelona fononay koa zay a mampahely anay afantatra fa manino Andriamanitra mamaly arak'izay fononay arak'izay fonontsika amen ka inona ninonao tena inona ninonao hoe amen fa mavoantsika lelay mifanka loatra amin'ilay zavatra hita maso dia tadio tsara fa satana manino mampiasa ny sens antsika rehetra izy a mba hicaptivena ny attention-nao amin'ny samy circonstance zavatra misy iny zao zany raha tsy miambina zay raha tsy manam-piloty amin'ny 5 octobre nareo vao vidy dia iny zany raha iny dia any dia lasa manahelo ao dia lasa mideprime ao dia lasa mety tonga dia mety tena ahoana ihany aty mety seron hoe Andriamanitra ny vidy mety indray raha vao tsy miambina lasa tonga fanomezantsina n'Andriamanitra raha vao tsy mahay miambina tsy raha vao tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra tenena keninao hoe zay mahatonga mila mianatra hoe miaraka amin'Andriamanitra foana zay mahatonga ny sekoly sekoly ke tena vidy tous les jours ny ten'Andriamanitra zay na avy aty foana tsy resaka débat na philosophie tiana hoe andao hiady hevitra eto pendant 3 heures fa na zany dia anao samy olo dia samy manao izay tiany fotsiny fa tsy zay le izy misy secret amin'ny fiainana velan'Andriamanitra eto a pratique le izy afaka ahitana vokatra raha mi-appliquer dia manino menantsika hoe zao tokony atao amin'ilay izy amen resaka ny baibolinao hoe Philippiana toko faha-efatra andininy fasivy Philippiens chapitre 4 verset 9 Philippiens chapitre 4 verset 9 Vakiko rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ces choses que vous avez apprises et reçues et entendues et vues en moi faites-les et le Dieu de paix sera avec vous amen vakiko amin'ny teny gasy ataovy zay efa niananareo sy efa niraisinareo ary efa harenareo sy efa hitanareo tamiko ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana zay re tsara misy zavatra ozy izy nianaranareo dia niraisinareo amen zay tsika zao mianatra eto amin'ny sekoly dia mandray zavatra tsika eto amin'ny sekoly mahita tenin'Andriamanitra tsika mahita koa tsika ny vavolombelona maniny ny témoignage Andriamanitra be lehibe anatin'ny baiboly mahita témoignage Jesosy koa tsika nampaholy azy eto amin'ity tany ity io izy ny ten'Andriamanitra tsy vitany fotsiny miaina anao izy izy tsy vitany fotsiny mandray anao izy izy tsy vitany fotsiny faly amin'ny témoignage Jesosy tamin'ny teto tany anao izy izy na eo de la fa anaty baiboly koa zay faites-les tena iny nakaikinao mila pratiquer ny ten'Andriamanitra io hoe eo izy rehefa manao anao izy a et le Dieu de paix sera avec vous amen ianao zany mba miainy fotsiny ianao zany mba mandray fotsiny ianao zany mba faly fotsiny mahita tantarany Josafata sy ireo tantarany Josoa kanefa tsy manatateraka tsisy tondra vokatra aminao mihitsy zany zavatra zany fa noho izy misy condition fany faites-les tenena hoe faites-les hoe io izy Andriamanitra ny fiadanana miaraka aminareo raha tianareo zany Andriamanitra ny fiadanana le Dieu de paix miaraka aminareo atao fotsiny zay ampianareo amen zany témoignage zany zao exercice na finoana impiny nefa ampianana eto amin'ny sekoly na inona sekoly rehetrarehetra hoe teneny rehetra zay tianareo tranga izay tianareo hitranga na hoe aza mifantika amin'ny zavatra hita maso rehetra fa mifantika amin'ny finoana zay fotsiny izy zany appliquer ny vady a dia manino dia mitranga ny vokatra tenena hoe fiainana ny tenin'Andriamanitra hoe amen zay miaraka amin'Andriamanitra tadio tsara fa tsy raha arak'izany mihitsy amen amen satria le Dieu de victoire miaraka aminao amen ka zay misy foana zavatra misy feo renao amin'izao tontolo zao misy situation hita amin'ny masonao fa zao fanto anao a amin'izay lazain'Andriamanitra amen fanto folo anao a amin'izay lazain'Andriamanitra fa be dia be ny olona manino mifantika izy amin'ny zavatra fizika hita amin'ny masina amen tadio tsara fa tsika olona ara-panahy tenena akaiky ianao olona ara-panahy hoe ianao koa zany a manana maso ara-panahy tsika mila manana zay exercice zay mijery exercice spirituel zay hoe ny zavatra hita masika io a misy maso au-delà ny maso io a maso spirituel ny zavatra ombadika io zavatra io amen zay reo tsara tantarany Jesosy miaraka tamin'ny Lazarosy ny olona rehetra nahitany Lazarosy maty any urgence fa jereo ke maso spirituel any Jesosy ozy Jesosy andeha azy amoazy fa matoy fotsiny Lazarosy nefa n'olona efa tena maty jereka izy amin'ny fomba fijery ohatran'izany ny fomba fijery ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amen tonga dia raha misy maty zany raha misy maty zany ohatra misy maty tonga dia teninao fotsiny hoe tsy maty io fa manino matory fotsiny dia ina tokony ataonao amen zay le izy zay le izy
zay nataonasy pasteur Tommy tamin'ny Sabrina le vavolombelona le efa maty mihitsy izy nialana le voisine nalaina takeny devoly inona re anao manana teny raha tsy diso hoe inona zavatra inonao inona zavatra ijoroanao ozy ny tenin'Andriamanitra ametra tanina marary izy dia ho sitrany reny ametra tanina maty izy dia hitsangany reny dia manino ninao zay zay a ny aplikenay izy a dia nitsangana tokoa Sabrina nefa ny fa maty tokoa amen ary tsy mahazay an'ilay izy zay fa n'Andriamanitra fa finoana fotsiny ampiasainay a dia manino mamaly Andriamanitra satria nisy finoana atao amen ka zay izy Andriamanitra zany isan'andro mitady foana fonontsika ary tadio tsara fa io fois io a dia éprouvé foana chaque instant na ao tokantrano io na miaraboly io na miany ampiasana io na vomivoaka eto anao a dia efa éprouvé io fois io tadio tsara foana inona zavatra hitanao inona zavatra hitanao amen dia jeo tsara mahafinaritra be raha lazarosy iny Jesosy tonga dia hafa misy ny fomba fijeriny matoy fotsiny izy ohatra koa rehefa misy problème aza miasa saina amin'izay problème teneny fotsiny eo hoe problème io hoe mandalo efa tsy mitoetra hoe amen zay fotsiny zay ny mpampianarin'ny pasteur atsika aza rara indra rehefa misy zavatra mitranga atao ohatra hoe je m'en fous zany tena zany mihitsy izy hoe je m'en fous satria fantatao fa le Dieu ton père est au contrôle amen amen raha rainao Andriamanitra izy hoe dia avelany reny ianao anaka situation anankiray tsy avelany ianao satria zanany tiany amen amen ary izany tena ty teny ty koa hoe za par accident tonga teto an-tanina hoe tsy io manampianan'ny pasteur tamin'ny oviny iny tena mandra hoe be dia be ny olona ny tena amin'izany par hasard tonga teto amin'ity tany ty a par accident fiainako teneny akeny diso zany hoe tsy nodadanao soamanao fa fitaovana fotsiny hoe fa efa planin'Andriamanitra mihitsy natonavina teto amin'ity tany ty amen satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe dès la fondation du monde ao izy a j'étais dans mes pensées j'étais créé any Efesiana izy miteny an'izay Andriamanitra zany a efa maniny efa nimagine hoe créanao tamin'ny alavitra be tany ka ianao hoe zavatra mitranga io hoe zavatra manjoanao amin'izao io dia ianao hoe miaritra fa tsy hitany io tenena akaiky ny hitany io hoe tena akaiky relaxa fotsiny hoe amen zay tena mampatonga antsika amin'ny teny hoe pisy zay mampatonga ny pisy iny fiadanana anao izy Jesosy le tena zay fiadanana izy maniny efa nitsangana tamin'ny maty izy dia ozy izy fiadanana nomeko anareo amen satria rehefa mitoetra ny fiadanana manino mety ny zavatra rehetra amen zao tadio tsara Andriamanitra tsy miasa ao anatin'ny fikoropahana fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny fiadanana satria Andriamanitra ny fiadanana izy ianao zany rehefa misy problème zao tadio tsara ianao reny mikoropaka be iny aza mana tena mihitsy nahitan'Andriamanitra izy sio ny tena tsy possible mihitsy satria Andriamanitra tsy miasa ao anatina désordre zany fa izy anaty tsara ao nisy mahatsy ny zanak'Israely ozy izy tany amin'ny Exode 14:14 teneno ny zanak'Israely mba hitsahatra sy angina Andriamanitra zany mitaky fatonina ao anatinao amen tenena akaiky n'Andriamanitra mitaky fatonina hoe amen mba ahafahany miasa ao fiainanao ndraindray anao miasa saina kokoa anao ndraindray mba tena vakiloha misy efa tena hosona mihitsy a omeny Andriamanitra mbola mba tainampy anao any izy fa tsy afaka izy satria tsy livrenao le toe-po mba ahafahany miasa ao fiainanao dia anao nampoteny Andriamanitra koa ngamba tsy tia tenena akaiky hoe tia anao Andriamanitra hoe fa livreo le toe-po zay takiny hoe amen dia afaka many anao izy eo noeo hoe amen zay ny miaraka amin'Andriamanitra livreo any amin'le izy aza monomony fa ianao namonomony Andriamanana eo ny stress ny dépression fatoviana ny tombo fa tsy ahitantan'Andriamanitra hiasa mihitsy ianao averiko foana hoe efa ao anatin'ny baiboly daholo ny solution fa mampahomby antsika dia manino manatanteraka fotsiny izay lazay fête leo izy et le Dieu de paix sera avec vous amen ka manana foana fiadanana amin'ny zavatra rehetra dia mety manontany ianao pasteur ahoana ny manana fiadanana tsotra be ny izany fiadanana Jesosy alemeza izy ny teny hoe andrian'ny fiadanana izy ny anaran'i Jesosy prince de paix ianao zany raha tianana fiadanana mila fanerasera mandrakariva amin'ny fiadanana amen ianao koa za mieritra mihitsy hoe manana pebe nefa tsy mamaky teny tsisy fifandraisana amin'ny Jesosy tsisy endroit secret tsisy fitokanana za manantena mihitsy ny aspect satria le paix Jesosy mampimeno anao rehefa miconnecté aminy ianao amen zay resaka fruit de l'esprit plus anao connecté amin'ny fanamasina dia plus meny anao amire fruit de l'esprit reo efa anatintsika reo tamintsika tera-baovao fa mila mitombo isan'andro reo dia arakaraka fifandraisantsika amin'ny Jesosy mandrakariva mampitombo an'io zavatra io dia ao amin'ny fiainantsika amen nefa nireo fruit reo tsy maintsy mitombo
tena ke tsy maintsy mitombo reo satria ireo koa ny takiny jesosy ho jerena ny fiainantsika dia rehefa hita amin'ireo dia mamaly antsika foana izy zay no mahatonga ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe za ozy izy niantsarareo maninony mba ahafanareo mamory vo be dehibe tiany jesosy tenena amin'iny les fruits, l'amour, les joies, les paix, l'humilité, les caractères reny tiana ho hita eo amin'ny fiainanao. Amen. Tenenina kely reny tiana tao amin'ny fiainanao hoe ka ianao raha tsy mifandray aminy aza manontena mihitsy nahita mitoboaritra an'ireny zavatra eny amin'ny fiainanao. Amen. Ka zay le secret raha tianao hitoetra anatin'ny fiadanana dia maninona manala fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Dia eritrereto tsara nge ty zavatra ity efa mifanatsapa an'ity daholo tsika raha tsy amin'ny connexion zay tsika amin'Andriamanitra tsisy fiadanana mora mikropaka mora taitra mora vao misy zavatra kely dia ohatrany tonga dia zavatra tsy milamina mihitsy ao anaty satria tsy connecté ianao amin'ilay source. Amen. Io sy Jesosy hoe raha tafasaraka amiko anao izy dia tsy mahavita ninninona le izy efa mazava be ianao soa mantsy indray misaraka amin'ny Jesosy nefa ianao vao mitaraina hoe tsy mandeha fiainako tenena ke inona ty hoe mba lehibe amin'izay hoe za mahita fa lehibe tsara ianao androany amen. Ka zay izy mila manana fitsarana sy fiadanana feno aza ninninona situation mitranga tadio tsara fa vao maika ianao mikropaka vao maika ianao marary nefa tsy résolue koa na situation tsisy mbola olona zao tontolo zao reny mikropaka tena stressé zany zany tsisy solution valina zany anatin'izany fa tsy maintsy anatin'ny calme sy tranquillité ihany no ahitana zavatra. Amen. Ka miverina foana anatin'izay tranquillité zay miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Verina foana aminy hoe inona ny zavatra hitanao. Raiso baibolinao indray 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. C'est le tsara basabasantsika tsara ty verset ty 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Puisque nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Amen. C'est le tsara misy resaka fomba fijerina zavatra ty. Nous ne regardons pas aux choses qui se voient. C'est le tsara misy zany zavatra hita masika dia nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe on ne regarde pas ces choses là aussi. Inona ty niteneniny aza jerena ao maso olona zavatra hitanao maso. Zay ty tenin'Andriamanitra manofitra manino izy izy fa jerena ozy amin'ny zavatra tsy hitanao maso. Ohatra misy olona marary ny zavatra hita amin'ny masonao olona marary fa ny zavatra hita amin'ny maso olona ara-pananao olona sitrana. Amen. Zay zavatra iny tian'Andriamanitra miteny hoe aza mijery ianao amin'ilay zavatra hita amin'ny masonao ara-nofo ty satria masonao ara-nofo ty limité fa maso spirituel ampiasaina ao ambadika na zavatra anankiray. Amen. Zay no tonga atsika rehefa salama be dia tena miteny tokoa tsika hoe salama satria tsy mifantika tsika amin'ilay hoe tena salama za tsy tena an'ilay mot mihitsy fa za salama foana na dia misy aza zavatra salama foana. Amen. Satria zay inoko dia teny mila ozy Paul dia zay zavatra inoko dia teny dia mitranga amin'any fanantarana. Amen. Zay ny fomba fampiasana ilay finoana dia zay izy inona no hitanao ambadika ilay izy ianao zany au-delà le zavatra hitanao masina fantatrao fa misy solution ambadika io. Tadio tsara fa ambadiky ny problème ihany nefa misy solution. Amen. Zay tadio foana zay zavatra amin'ny lasana-panahy karaha amin'ny zavatra aretina zany aza mifantika amin'ny aretina aza miazakazaka mandeha ny médecin traitant aza miazakazaka miandro pharmacie mandeha mandoalika roainy dia vola zay ny nampananasika tao sekoly roainy dia vola mihoatra tanina marary dia sitrana dia aplika eo dia anao ihany kely tena aketra efa mampiatra ngena dia tsy maintsy mahita vokatra hoe satria marin'Andriamanitra. Amen. Marina izy satria tsy olombelona izy ka andaina rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanterahana. Amen. Zay izy maladia efa ampianarina antsika foana zany mifanasitrana tsy zavatra angatany fa zavatra efa raisiny satria efa vitan'i Jesosy. Amen. Tsika koa zany diso rehefa mantonay misendra marary dia hoe Andriamanitra misitranao amin'ity aretiko ity diso zay fomba mivavaka zay satria Jesosy efa maniny efa nikapohana 2000 ans passé mitondra an'iny mirofontsika rehetra mba hanipatsika fanasitranana zany hoe le acte de guérison zany efa vita tena kely efa vita hoe fa rehefa sendra marary zany dia maniny raisina fotsiny le izy rehefa sendra marary izy zao tokony atao Jesosy efa nikapohana ianao efa lovako ny fanasitranana satria za zanakao raisiko zany androany amin'ny anaran'Jesosy zay fotsiny fanaovana le izy.
tenenina akaiky no zavatra zavatra raisina hoe atao sitrana fotsiny sisy oui fa tsy angatahana tsony amen manisy foa tsika ndray diso fomba fangataka dia zay mahatonga Jesosy miteny misy fotoana nareo izy rehefa mivavaka diso fangataka dia tsy mahazo valina amin'Andriamanitra amen androany misokatra tsara masom-panantsika amin'ny anarany Jesosy fatary tsara iza ny Andriamanitra tomponao a dia manino manana finoana ferme amin'Andriamanitra io amen tenenina akaiky nao mila manana finoana ferme hoe Andriamanitra zany tena mitaky fermeté mihitsy a rehefa miaraka amintsika amen zany tsy zany tsy finoana kely fa tena finoana ferme donc sy fafantsika amin'ny baiboly matoa Andriamanitra miteny an'io ferme io a dia misy dikany zay zavatra zay Hébreux chapitre 11 zay so baibolinao Hébreux chapitre 11 verset 1 version de misy hoe assurance ferme amin'ny anarany Jesosy Hébreux chapitre 11 verset 1 Or la foi est la substance des choses qu'on espère l'évidence des choses qu'on ne voit pas amen zavatra finoana zany amin'ny voalohany zavatra tsy hitanao maso tsy hitanao maso le izy zay mahatonga ten'Andriamanitra les choses qu'on ne voit pas fa mino ianao hoe ho hitanao maso le izy a rehefa avy eo na ndray androany amen zay finoanako ohatrany amin'izay mivady zany ao ohatrany mbola tsy nahita le taratasy mivoaka raha-potoana mbola tsy misy le izy fa faniny sady zay alohan'potoana tsy maintsy mivoaka le izy zay le finoana mbola tsy hitanao maso le izy fa visualisenao en esprit hoe efa voamboatran'Andriamanitra any le izy a fa baikona raha-potoana fotsiny hoe zao ty fotrana amen ary zao tadio tsara afaka baikona io zavatra io amin'ny fotoana sy ora sy segonda sy mitra zay tianao anaovana azy amen satria efa nomenanao fananinina domination amen ka baikobaiko koa daholo zavatra zay tianao tranga amen zay mahatonga antsika foana hoe tsoforano ny tenanao baiko tsara foana zavatra amin'ny fiainanao fa aza miteny mihitsy hoe fiainatinga dia tsy hiova mihitsy ndraindray rehefa mahitanao dia inona vaovao mary tsy miova mihitsy zany tena diso koa tena tsy fatan'Andriamanitra ahoana mary tsy miova zany ny fiainanao zavatra metsara makany metsara amen tanao any fomba fiteny izy dia motratra tena izy tsika mianatra miaraka amin'ny Jesosy hoe satria tadio tsara ny teny izay voakanao a dia mamatitra anao satria misy teny misy esprit izy efa nantsika foana ka ianao sara miteny andromanalina hoe ny fiainako mary tsy miova zay zany minonao zay saintsainao dia azagagana zay mitanga amin'ny fiainanao dia zay izy zay tongava arak'izay inonao ianao zany mino hoe tsy miova misy ny fiainanao a dia mazava ho azy miapaty surprise fa tsy miova misy tokoa le izy satria zay no efa manino kibolinao a sy manino mameno fonao ao anatinao tsiraianao ka safidio foana ny zavatra saintsainy amen tenenina akaiky mila misafidy hoe zavatra zay saintsainy samy saintsaina zavatra hita maso hoe samy saintsaina ny tenin'Andriamanitra nefa nosy josatoko voalohany teny favary saintsaina andromanana izy miteny dia omby ianareo amen laran'ny prospérité zany na succès dia saintsainanao mandrakariva ny tenin'Andriamanitra io zao mampitonga an'izy hoe manina succès le izy satria rehefa saintsainanao foana le izy a dia na misy any ny problème lasa tsy akapareny amin'ny problème antsony ny attention sy ny alina sy ny esprit sy ny cornao fa lasa imprenen'le tenin'Andriamanitra zay saintsainanao mandrakariva lasa le personnalité ny teny mihitsy miditra anatinao lasa ao anatinao le fisainan'i Kristy amen ozy pole zay manana fisainan'i Kristy lasa mijerinao situation tahaka ny fomba fijerin' Jesosy mahita ny Lazara manino tsy maty fa matory fotsiny amen zay rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra eo anao a lasa le aman'le teny mihitsy mitafiditra ao anatinao dia iny manino mierige miakitra anao sy mitondra anao amin'ny zavatra rehetra dia lasa tsy hitanao tsony na dia misy ny problème ianao le mahavita fotsiny hoe mandalo fotsiny io e fa tsy mitoetra satria efa velona be sy mahery be ao anatinao le tenin'Andriamanitra lasa mahazaka anao le tanin'Andriamanitra lasa mampijoro anao lasa maninona mahavita anao manatanteraka zay lazain'le izy amen tena hoe tiky resaky ty hoe dia tsy maintsy teny foana tena nakaikinao tsy afaka miara amin'io teny io hoe fa io ihany no mampaomby atsika amen
quatorze verset mila manana fona ferme sika ka fona ferme fifandraisana mandrakariva amin'ity tenin'andriamanitra ity ataovy sakaizanao foana ny tenin'andriamanitra verimberenany foana zao mpariton'andriamanitra tamina bitana zay eno foana fotoana hoe averimberen le sekola tamiototo reny c'est pas pour le prix non pour le pétanane hein ça me tout de suite toto bobo sur YouTube fa tsika mamberina ny lesona avery foana ty takiny ny ampianarana tsika rehefa mianatra rehefa tonga any an-trano ny arivo tsy maintsy manao révision aloha ny lesona zay nianarana tamin'ny dans la journée raha taitsika omby amin'ny examen fa tsisy mpianatra mihitsy hoe tsy naka note izy a tsy namerina exercice izy a dia afaka bako aloha izy amin'ny mois de juin tena mety misy zany fa tena super génie tena hafa mihitsy fa tena pas possible fa ny cheminement dia mianatra ianao mamerimberina ianao zay nianaranao manao exercice ianao manao aliana bac reny dia maninona hainao tsara maninona manao an'izy rehefa hitanao solution tena endry mihitsy fanamasina namorona sekoly sekoly satria ohatra ny sekoly ny ampianarana mihitsy ofety le izy androany zao tsika mizavatra raisitsika raha ny trano zao tsika maverimberentsika tena iny zay le sainsainandreo mananina hoe fa teneny manao tokoa ve anao hoe za tsy fahajaranao bilan personnel atsika tsy rary avy tsika mampianatra fa tsika tsy mikritika ozy mpampiton'andriamanitra hoe tsika tsy mikritika fa micorrige satria ten'andriamanitra tsy micondamné fa misauve amen andriamanitra manangana anao foana fa tsy mampidarapaka anao zany izy mipoussé anao foana izy androsona ka ny fahatsarana amen mamena antsika saintsaina tsika ny antaranao dia averina fanamasintsika daholo le lesina tamin'ny sekoly dia mivavaka tsika ny mangataka fanamasina ampitoeraka anaty ny teny ataovy zakan'le teny ataovy resy lahatra an'le teny fa rehefa resy lahatra an'le teny dia maninona maresy zao toy zao dia zay ny exercice ataontsika dia maninona éprouvé am'izay tsika misy tonga dia misy épreuve tonga dia afaka amitentsika hoe il est écrit ohatrany olipilika mahita ny dalton tonga dia miteka ekenele pistolet zay le dalton ozy izy tonga dia maty le dalton zay mba tonga le bebe iny tena il tire plus vite que son ombre androany koa rehefa mampiasa tena tu tire plus vite que le problème rehefa mampiasa tenin'andriamanitra marina ny jesosy amen satria feno ao anatinao ny tenin'andriamanitra zay le écrit zay manana tena manana verset vao tonga ny problème tonga dia inona zay il est écrit anatin'ity situation ity fa tsy hoe inona tenele situation tena keny zay fotsiny hoe dia mety io zavatra io hoe amen tenena renao ao tsara venao olona miavaka ianao reky tena zanak'andriamanitra tena manana foana zay fahatsapana zay za tsy ohatran'olo zao toy zao za miavaka na samy mandalona na za sy mijentilisa tsy mitovy zay destiné zay destiné tsy maintsy faharesena anany mandesy fa nino faharesena fa nijentilisa tsy maintsy izy resy satria tsy manana jesosy amen mila mafany manana tsapana fa indrindray tsika rehefa mandalo problème ohatra hoe zanak'andriamanitra zany ohatrany tomany koa ohatrany nefa ozy isiatsika efa solution tokony ampaherin'ny hafa tokony efa itoerina am'izay zany stady efa misy atsika fa sika ndray no ampaherezana foana ohatrany le bebebe gretaka dia lena foana mosoara dia ty nefa atsika efa tokony lefa tena zaza adulte tsara matitra tsara afaka mampahery zay fa tonga atsika mianatra isanandro miaraka amin'andriamanitra amen tenenykeny ampiasao hoe zay zavatra nananao amen misy koa ny olona manam-pola be fotsiny koa amina ohatrany hoe anafanatry andriamanitra tahaka zao fa rehefa tonga ny épreuve ozy zay zay tsara raha niany tsara tsika tamin'ny lesina marika anatin'ny fanontena sy valina tsisy apokakoa rehefa tonga ny épreuve fa betatara alleluia amen gloire à Dieu fa raha vavoaka etsy izy mahita épreuve kely dia mampatitaka ohatrany voalary na ohatrany vitsy dia maninona satria reny zao reny le sosoteana fotsiny reny le tsy miomana reny ao anatiny daholo zany zavatra tsy mandray an'le tenin'andriamanitra fa renao raha nandray zavatra fanatrean'andriamanitra manino tena tsy raraka zany mihitsy satria andriamanitra zany manome solution foana eo fanatreny hoe zao fanao ty zavatra ty raha misy situation anankiray zao solution ty ampiasanao ty dia mandrisy ianao amen tenenakeny pratika hoe miaraka amin'andriamanitra amen aza mijery ny dokotera zao dokotera limité izy marina fahasoamana izy mitsabola fa misy fotoana dokotera tapidalakale misy zao aretina misy ozy dokotera hoe tena tsisy fity antsony ty na hoe tena tsisy isy tsony ny possibilité fa tsy maintsy faty ty olo ty zany ny fiten'ny dokotera tena amina cancer dia ozy dokotera enao tsy maintsy mitsindra mandra-pahafaty satria diabety ny aretina anao miomana zany fa insuline isan'andro
dia izany manontanianao inona ny inonao dokotera ve fa tsara tenin'andriamanitra any le zavatra any le izy misy fotsika vao miteny an'izany dokotera dia ohatran'ilay parole dokotera tonga dia mampitaitena antsika dia inona no sainsaintsika dia hay kasao de maty kasao de tenenina kaikanao esoly amin'izay mamonjao kasao de marina zany tena fa dotka sy fanahinana matoenao mbola miteny zany kasao de sao zany fa tsy mifinitra ianao ny tenin'andriamanitra raha fantatrao ny tenin'andriamanitra tsy ozogozo mihitsy ianao a marimasao hoe ty ihany marina fa tsy velazay ny dokotera tenenina kaikany hoe dokotera hoe afaka manasa tana rehefa tsy afa-tsy vita amintsony izy azo atao fa ianao hoe mametra tanana dia mitsangana maty oui zay izy dokotera manasa tanana tsy sitry antsony izy ty maty fa iny mihitsy ianao mijoro mametra tanana amin'ny marara dia tsy maintsy mitsangana maty amen zany ny fiarana amin'andriamanitra reto ampiasao ny zavatra izay ampianarana anareo reto tadio tsara fa nanananao any izy a na tsy ampiasainao dia ohatra mitahaka ny olona tsy manana ihany ianao na dia efa nananao any izy dia zay mahatonga ny ten'andriamanitra miteny misy fotoana zany zanak'andriamanitra ohatra ny esclave ihany na dia faroary satria manana comportement n'esclave o foana zao bady lava zao foana tsy tafita mihitsy ngamba ty fianako ty tsisy ngamba tena ratsy mihitsy ny fefara izy daholo zany parole négative daholo tenenina kaikanao fiafaranao dia tena tsara be mihitsy anao tsy olaraka mambak'izay zany anaran'i Jesosy amen satria olona miavaka sy tain'andriamanitra velona mihitsy ianao ny anaran'i Jesosy amen alleloia atsangano ny tany izy amandray androany amen sokafo ny baibolinao a Jérémie chapitre 29 verset 11 mba hiaina mihitsy ny tenin'andriamanitra atao velona aminao ny tenin'andriamanitra zay zaraina aminareo isan'andro Jérémie chapitre 29 verset 11 vakiko rehefa hita anaran'i Jesosy car je connais les pensées que je pense pour vous dit le Seigneur pensées de paix et non de mal pour vous donner une issue attendue amen fa izaho manana hevitra iverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany tondra fiadanana ozy izy dia tsika nireny fa tsy midembea tsika rehefa miteny za ty ngamba tsy tian'andriamanitra mihitsy mahatonga fiainako tahaka zao zany zao dia fa tsy fahafantanany andriamanitra zay tomponao izy miteny hoe ianao tia manana fiadanana tianao izy ianao anana fiainana mahomby ko maninonao miteny za ngamba tsy tian'andriamanitra fadio miteny an'izany manomboka androany tena fadio mihitsy fa andriamanitra tianao ary matoy izy mbola tsy mamaly eo amin'ny fotoanany a zao fotsiny ataovy zay sitrapony fa tsy maintsy valiny io e amen tenenina kaiky ianao any miarana io zavatra io e dia ozy tsika mba efa mampianatra foana hoe mampitarasika ny olona anankiray a ny olona ihany fa tsy andriamanitra akory ny olona ihany fa rehefa ianao mireagir ao anatin'ny olana afaka mireagir angela be koa andriamanitra mamaly ny olonanao amen tonomboko anaran'i Jesosy fa nizaniza marana olana androany a valy ny olona androany anaran'i Jesosy amen satria le mpamahany olona mihitsy ny tonga eto a raisy ny famahany olonao ny anaran'i Jesosy amen amen sokafy any ny baibolinao miverina foana ny zavatra zay saintsainy Job chapitre 3 verset 25 ray sara ny verset fa ilayntsika reny rehefa manao méditation tsika sy rehefa manao an'ilay hoe fisaintsain'andro aman'alina Job chapitre 3 verset 25 Amen, Amen. Job chapitre 3 verset 25 car ce que je craignais le plus m'est arrivé et ce dont je craignais m'est arrivé amen fa izay atahorako no mahazo ahy ary izay angovitako no manjo ahy zay le ten'andriamanitra io le nyteniko hoe rehefa matahotra zavatra anankiray foana ianao a dia azagaga raha tonga amin'ny fotoana anankiray ny zavatra iny eo amin'ny fiainanao satria izy esprit zay no mamenanao zay no mamena fisainanao ny attention sy ny amanao akapary amin'ny zavatra iny dia maniny logika ho azy raha iny tonga amin'ny fiainanao ka safidio foana inona zavatra izay inonao inona zavatra izay jerenao inona zavatra izay fantohanao aza manao an'ilay zavatra aza manana fanahina fa ny fanahina sy midolo dia avy amin'ny devoly ianao zany sy tokony anana tahotra na fanahina zany mihitsy fa rehefa fantatrao ny andriamanitra zay tomponao a tokony zany tena fa tena olona mbatavina mihitsy ianao amen anao tena olona mbatavina mihitsy ianao amen tenenaka ianao fantatrao hoe fa ianao olona mbatavina amen tsisy manesy ianao zany mihitsy tao ty tany ty amen aza miteny tsotsoloana ianjana be ny devoly dia le vola efa resy iafiny taona ka maninona mbola miteny hoe devoly efa resy
dia falena miran'rapotija dia vola efaresy dia vola nefa vao mivoaka itsy ianao dia misy le dia vola dia mba ohatrany tsy resinana dia vola dia ahoana izy ty inona ihany tenenina kely inona ihany no marina hoe ka zay izy raha resy tokoa dia vola tokony resy foana izy isan'andro fa tsy hoe rehefa mirana apocalypse arveno any izy vao resy fa resy foana izy ary hita fa resy foana dia vola androany dia ho fiainanao amin'ny alalan'ila Jesosy amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny diva ny ady tsara j'ai combattu le bon combat de la foi miady atao zany a tsy miady amin'ny devoly fa miady amin'ny finoana amen. Misy zavatra zany matonga tenin'Andriamanitra hoe le bon combat de la foi dia misy zany mauvais combat misy bon combat dia misy mauvais combat. Mauvais combat iny ianao le miady amin'ny tenanao rehefa misy problème le sainao miasa le coco anao le hoe ahoana ty ahoana ty arabe ty tsy mety tavavoaka mihitsy ahoana ty fiaina tokantrano ty tsy mety miva mihitsy ahoana ty fiaina ty tsy mety miova mihitsy iny anao le miasa saina iny iny le maniny iny anao le miady amin'ny tenanao iny le mauvais combat iny le mauvais combat asika tsara dia zay fa tonga ten'Andriamanitra hoe tsy amikely tsy amin'ny nofo tena kely hoe tsy amikely tsy amin'ny nofo hoe fa miara-panahy miady hoe amen amin'ny domaine spirituel zava tokony hidivanao amen satria tsika nous lutter contre les dominations contre les autorités de ce monde ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous ne luttons pas contre la chair mais contre toutes les dominations et toutes les autorités célestes aussi les esprits mauvais any miadinao any ianao combat satria dia vola manino mandeha mazanatsika izy fa ianao contraire amin'ny resaka spirituel ka ny fonanao mila miady tsara miady ny fonana ianao miady ny fonao mba tsy honaraka amen. Zay mahatonga antsika foana very foana mila mihinana ny tenin'Andriamanitra mandrakariva amen. Miady ianao mba tsy maraka ny fonanao any zany miady tokony atao misy ndraiky olona ndraiky disy combat izy dia mazava be koa izy fa tsy azo victoire mihitsy rehefa disy combat satria adversaire tsy izy manino ny edivana dia mampiresy izy fa rehefa hainao inona zavy zany tokony edivako miady mba tsy hosainako mba hanafisaintsaina tsara foana miady mba hanafisainako mba hanafisaina araka foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany zavatra tokony edivanao miady mba hanafonana tsara foana fa tsy zavatra hita amin'ny masina ny zavatra hifantohako manino miakapariana attention zany ny combat tokony atao isan'andro amen. Tena eky ny fantatrao amin'izay hoe miady tsara zay tokony ataonao manompo androany hoe amen. Alléluia. Sokafo ny baibolinao 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. De Corinthiens chapitre 5 verset 7 zay tsara fa misy zavatra resaka finoana sy zavatra hita foana. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Misy zavatra choix zany rehefa marche eto amin'ity toana ity misy zavatra par la foi na par la vue dia verina foana ny zavatra zay inona zavatra zay inonao zavatra zay hita amin'ny masinao ve na ny zavatra zay teneniny tenin'Andriamanitra zay fantany zay tadio tsara fa voavoaka ny toerana mbaravaratreo ianao dia mipetraka foana zay est-ce que je regarde les circonstances visibles ou est-ce que je me focalise sur les promesses de Dieu. Amen. Any foana iny tout ce tenin'Andriamanitra nous marchons par la foi zany hoe zay marina aminao zany dia zay tenin'Andriamanitra rehetra anatin'io baiboly fa tsy zay lazain'io zavatra io avoaka mivelany io ohatra mety tapaka be ny situation financière anao tenenina kely hoe zavatra hita masy zany hoe fa marina anao za zanak'Andriamanitra natao hitahina zavatra olona ambinina be amen. Zay mila resy lahatra amin'izay aloha anao voalohany indrindra zay hitany voalohana ianao no mila resy lahatra amin'izay tenenina kely mila resy lahatra amin'izay aloha ianao hoe dia manino rehefa resy lahatra amin'izay ianao hitan'Andriamanitra amin'izay anao fa mino mamany anao amin'izay izy ka zany tenanao fa natapaka be ny androany afaka milerbe anao raha bitso amen. Atateraka amin'ny fiainanao zany anaramen'i Jesosy amen amen. Oui tadio tsara fian'Andriamanitra hoe tapaka amin'ny zavatra extraordinaire afaka mifamaty anatin'ny fotoana sy takatra ny saina ny fiainanao tena tsara ny tantaran'ny zanak'Israely efa vertiky foana nanao ny fanoarana rehefa école de prospérité 430 ans zareo mandevo tany Egypte reo zanak'Israely anao tsy nanantena mihitsy hoe iofo dia tena hoe afaka 430 ans ianao tsy mandray karama mandevo ary ianao mbola misaorana mbola mandray karama amen. Misy ny olona miasa tsy mandray karama zanak'Israely zao parfait exemple
ary misy koa olo eto a miasa fa tsy mandray karama ka ianao za miteny mihitsy hoe matoa mahazanty salaire ty dia za mifofotra be miasa be amin'Andriamanitra tompo io salairenao io ka mevo azy dia tokony anjarany amen tsarovo izy Jehovahandriamanitra ao zay nanome anao arena sy misy tanjaka ozy izy amen mila misaina tsara tsika Andriamanitra manome karama ka ianao ndray midedeka hoe za karama zao satria za mifofotra mifoha tamin'ny 6 heures du matin vaintena vao tonga tao an-trano dia normalna be ana misitrika an'ity salaire ty na miasa takan'iny na ranao zanak'Israely rehefa tsy misy io a satria spirituel io a dia tsy mahazo karama ianao amen satria spirituel io zanak'Israely ke miasa tena Andriamanitra fatokasy fatao ngah mahazo karama na dia vai fa ino atranga dia nina kegnao afaka mazava-mahagaga Andriamanitra hoe ao anatin'ny nuit mivadika ny tantara zanak'Israely ka ianao za miteny mihitsy hoe ny fiafaraka angamba dia ty situation foana zay mihitsy ilay tena vocabulaire mila foana manomboka androany ianao fa tsy manatena mihitsy hoe hiovana hoe na hoe mamey tsara dia nenaka ianao tsy miova amin'ny fiainako hoe androany ary io zavatra manjoanao io a androany a tonoko fanaperan'io anaran'i Jesosy fa rehefa mivoaketa anao a eny bavanao vavolombelona anaran'i Jesosy amen satria tahaka ny famadiren'Andriamanitra sy tahaka ny saina fiaina zanak'Israely a mizany koa mitateran'Andriamanitra fiainao androany anaran'i Jesosy satria Andriamanitra ray ihany io aza miteny mihitsy hoe miracle nataon'Andriamanitra tany amin'ny Exode zany fa tena hafa mihitsy a fa amin'izao Andriamanitra tsy manao an'izany intsony Andriamanitra nga miova zay zao le tonga dia manao apartenten'Andriamanitra tsy miova izy maly aloha mandrakizay raha afaka natao zany tamin'ny zanak'Israely a afaka atao koa zany eto amin'ny fiainako proclame io zany anaran'i Jesosy amen za raha be tsy milliardaire anaran'i Jesosy amen atreny izy ko ary manana koa mentalité ana milliardaire na mbola sy kobidoana nanao androany a tonga dia mandeha sa tahaky milliardaire amen satria ane mentalité le izy amen zany tokony fisainana olona mahomby zany zany fisainana olona mahomby any fisainana foana le izy miainga voalohany indrindra any changement de mentalité tena changement de mentalité ka mentalité ananitra mihitsy tokony ananatsika amen rehefa mijenika tsika fiainan'i Jesosy nga mba raha zany teto tany olona nahomby foana izy tamin'ny zavatra zay natao olona prospère io sy ny ten'Andriamanitra hoe tout disciple accompli aussi comme son maître dia nefa nosy ny ten'Andriamanitra hoe mbola afaka manao zavatra mahagaga mihoatra n'izany ka inona ninonao ianao aza mihevitra hoe ty karama 500 € ty foana 10 000 € ty ka mba tsy iova mihitsy manina mba proclame hoe amin'ny volinambony 5 000 € karama tanameny Jesosy mila manana nofony foatra zany tsika ianao mety miteny sao de retraite a pasteur ty non manolotra an'ilay vision hoe possible zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra za miteny ianao manaova nofinofo tsara foana tena manaova nofinofo tsara foana fa Andriamanitra mamaly nofy ao anatinao voagarant foana le chose fa aza manao zavatra kelikely zany misy ao fiainana amen jerefi tsara ny tantarany jerefi tsara sokafan'Andriamanitra ny vision ny Abraham Genèse 15 noté fotsiny Genèse 15 ahaitsika tsara ny tantara ozy Andriamanitra tamin'ny Abraham hoe taranakao Abraham dia ohatra amin'ny étoile rehetra postérité-nao zany tena be dia be mihitsy dia Abraham zany tamin'ny voalohany mbola tsy nisoratra masom-panany dia ozy izy ahoana mahapossible an'izany zany ozy izy tena eo amin'izay le mijery masoma olona eo amin'izay izy le mijery zavatra science hita maso za ozy efa papipozy tena tsy mametsody izy zavatra sara koa izy efa mamipozy dia maiza tsoniko zany hoe dia possible zay ke mbola afaka hiteraka jejereka va niteny ngamba ozy izy le mpanoloka Eliezer no andova tsy nino izy zany hoe mbola afaka izy entra ivoaka avany satria matoa izy miteny hoe Eliezer ngamba nandova satria tsy nintsony izy non satria izy mifantoka tamin'ny zavatra masina dia jereka mahafinaritra n'Andriamanitra navoaka n'Andriamanitra teo tokotany izy dia ao amin'izay izy Andriamanitra lève tes yeux ozy izy dia jereo izy nikitana fa atao takin'io an postérité anao zay ny fahatonga antsika foana mila mijery any ambony fa sy mijery aty ambany zany mihitsy fa misy foana ny olona rehefa mandeha ohatranao ohatran'ny hoe tout le fardeau du monde zany miatra amin'ny fiainana reny ny attitude ny olona resy reny fa reo rehefa mandeha ka amen tsy mibery zany fa fantatra hoe izy ianao amen fantatra hoe izy ianao amen ozy izy Jesosy hoe za avy any ambony nareo avy any ambany za koa rehefa misy manontany nareo avaisana nareo aza miteny tsona zay avy any akamin-dravololona zany aza avy any vamim-behivavy fa teny eny hoe zay avy any ambony tsy orgueil zany fa tenin'Andriamanitra le any ambony io koa mba avy any royaume céleste
ka maro zany tsy mandaina anao raha mitony tena izany fa mampafantatra mitavitenao anao mampatsiahana izy koa mitenanao dia fantatrao inona zany mieritahaka hoe zava-nyambony zany amen ka ny olona ambany ambony tsy mety raraka izany mihitsy amen anao olo ambassadeur lanitra amen ny ambassadeur amin'ny tany aby rehetra inona tsy privilège azy nireny atao tany Noré, Gip, Blanchi, tsy haiko intsony retina hitona atao tanina mihitsy fa maty ianao zanak'Andriamanitra ianao mbola mihoatra ny ambassadeur an-tany amen zany hoe royaume céleste mihitsy mamatsy ianao ka ny an-danitra nga mahanitra zany zany hoe any aza pavé izy en or pavé zany mila manana fahatsapahana zany tsika zany royaume manohana anao ka aza mifantoka mihitsy ianao ka maninona raha pavé en or any an-danitra maninona fiaina ohatra mahantra kely zay mihitsy le zavatra tsy mety zay tsy mandry zany ianao anaran'i Jesosy fa manankarena ianao amen fa mila tsapanao no le izy mila miova aloha fisainanao miova ny discournao dia rehefa tanteraka tsara zay dia miova koa ny fiainanao amen tadio tsara fa midestiné anao dia miakina amin'ny zavatra izay sainsainao sy zavatra izay linonao amen zay destin olona zay fa izay zavatra sainsainao ihany mitonga aminao zay tonga avy aminao araka izay linonao araka izay sainsainao ka iny izy choix mora be foana ary Andriamanitra ny tena efa miveloarika anareo izy ny lalina fiainana sy ny fahafatesana raha tia omby ianareo raha zany ianareo no fisafidy ny lalina fiainana tenenina akaiky le lalina hoe efa men'Andriamanitra fanjarinao sisa misafidy ny izy hoe amen asika tsara ka vokiso ten'Andriamanitra atao assurance ferme foana io fonon'Andriamanitra io amen sy koa ferme baibolinao vokisana verset misy sika androany amen dia reny verset reny aza atao mameno kahie fotsiny fa vao mivoaka etsy dia ampiasao le izy amen ianao raha manana aranao ny kiradadama tsy ampiasainao hoe dia andesina raha misy ny combat tsy afaka stily fotsiny dia andesy ole fa tsy mety mampiasa arana ianao dia mandesa dia mampiasa le arana amen 1 Jean chapitre 5 verset 4-5 1 Jean chapitre 5 verset 4-5 1 Jean chapitre 5 4-5 bakitsika rehefa hita amin'arameran'i Jesosy car tout ce qui est né de Dieu dans le monde amen jereka ten'Andriamanitra ianao zao mety efa mamaky ny verset foana fa zay efa ampianatsika foana rehefa vakina ten'Andriamanitra dia vakio tsara fa zaraisina foana efa fantatro zany efa fantatro zany manina fantatrao maninao sy mivoakana temporaire satria izy koa zay ianao zavatra zany toetra foana fononao fa zay ozy ten'Andriamanitra car tout ce qui est né de Dieu dans le monde ianao né de Dieu ianao zany manino maresa izao tontolo izao amen tsisy tsika maresa ianao zay misy position spirituelle misy ianao hoe mandesy ianao amin'izao tontolo izao satria avy amin'Andriamanitra ianao et c'est ici aussi la victoire qui va le monde à savoir notre foi ianareo fandresena zany amin'ny zavatra rehetra izao tontolo izao dia finoana amen tenena kely indray le finoana hoe tsy afaka miala amin'ity finoana ity mihitsy hoe nefa tsy maintsy misy manino io finoana io tsy misy fa tsy misy teny allo lie foana en fait l'izy manao anina foana izy misaiky tsy maintsy misy teny zay vao misy finoana rehefa misy finoana dia agréable amin'Andriamanitra rehefa agréable amin'Andriamanitra ianao il est Dieu de paix sera avec vous amen ka l'izy zay rehefa tsy maintsy maindy amin'le teny loha satria manino tan'Andriamanitra tao voalohany dia efa nisy ny teny zany hoe teny foana miloha zavatra rehetra milohan'ny vokatra rehetra amin'ny fiainanao dia tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra aloha zay no mampatonga mpanompon'Andriamanitra eto sasandro manalina mizara teny ho anao ary tsy reraka mihitsy ary tsy reraka mandrak'izay zany koa amen satria zay nampisin'ny mpanompon'Andriamanitra amokisana teny anao anomezana teny anao ampaherezina anao menanao hoe zao tokony atao rehefa mitrangana kiray ahafahanao mahomby eto amin'ity tany ity amen ary za manita amin'Andriaman'i Jesosy fa omenao le tena olona mahomby atsoaka mandratsony satria anao tena olona manam-pinoana mihitsy tena manana finoana ferme an Jésus Kristy natao fiainanao amen tena kely tsara miaraka amin'Andriamanitra hoe mila manavao fisaintsaina antsika izy ny Romaina chapitre 12 verset 2 hoe avao zao zay nanino fisaintsainao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka io hitadio tsara fa tamintsika tena vaovao mbola tsy vaovao aloha fisainantsika mba izy zay tadio mbola misy mentalité tamin'ny monde mbola misy sy miara fa arakarakitsika amin'androtsika sikelikely amin'Andriamanitra dia miala sikelikely ohatrany le témoignage catholique ao zao misy dia zay mahatonga dia le fisaintsaina manaraka io zany isanandro sanazy io mba manino dia poena mihitsy le mentalité monde taloha le tantsika mbola tsy nanan'i Jesosy mba
asina hoe fianona le mentalité en Christ, les pensées de Christ, le fomba fijerin'i Christ. Imagineo hoe tsisy teny ianao, tsy mihaino teny ianao, tsy tonga sekoly ianao, tsy miaraka an'Andriamanitra ianao, dia ahoana? Aisan'ny mentalité de Christ amin'izany? Tsy misy. Rehefa tsy misy dia manino tsisy vokatra. Ange misy. Dia izay manana foana izay zavatra hoe saintsainao mba malaky dia renouveler foana ny intelligence anao. Rehefa misy situation anankiray, tsy tia marina fa izay lazay boky no marina, tsy tia marina fa izay lazan'Andriamanitra marina. Any foana tonga dia atao aza mitarika tena hoe tia ve marina? Ohatra manao maiky tsy maiky izany. Zay no mahatonga antsika hoe tsy ilaina mandeha ampindrafinao izany. Ohatra mandroso miha amin'izany fa tsy hita mihitsy ianao. À gauche, à droite tsy hita. Manina tonga dia mahafantatra hoe tia ny lalina tokony zoina, ferme tenin'Andriamanitra. Dia tsy manana choix hafa, tsy aka choix hafa fa tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Amen. Izany ny conviction ferme rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Indrindra antsika tantara anankiray, tantaran'i Petera, sokafa amin'ny baibolinao. Matthieu chapitre 21, verset 21-22. Na miresaka hoe mila manana fona ferme ary mila miala mihitsy amin'ny resaka doty. Matthieu chapitre 21, 21-22. Vatika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu chapitre 21, 21-22. En vérité, je vous dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas. Amen. Mila manana finoana ozy izy. Fa manina kosa tsy mahazo manana doute ozy izy. C'est tsara. Non seulement vous verrez ce qui a été fait au figuier, mais aussi si vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Mazava be ny ten'Andriamanitra, il n'y a aucun de place pour le doute. Tsika ndray mbola manana fanaina kely, manana doute kely, manana saute zay ny saute fa manina tsy tonga dia 100%, le tonga dia fona ferme. Solution amin'izay tsisy aratsy ny fitonana mandrakariva anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fambolona mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ianao miala ny doute rehetrarehetra. Tsy manana place ianao misaintsaina problème sy ny zavatrafa rehetra, fa tonga dia le pensée de Christ tonga dia manina mamarina rapide be satria velona ao anatin'ny sainanao. Izany ny fomba fianarana resaka doute, finan'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Dia mampidoso ny tenin'Andriamanitra ny Jakob teo voalohany hoe izay olona manana doute ozy aza manana tena mihitsy azo valiny avy amin'Andriamanitra. Satria c'est un homme inconstant dans ses voies. Zay izy ohatra mialiko izay topatopan-dranomasina mandeha eny, ohatra misy fotoana manam-polona, ohatra misy fotoana tsy manam-polona dia tsy hita ihany. Ohatra chaud, froid, misy ny froid. Ty jeudi tsy resaka niuininao ty tenenina bebinao tsy resaka niuininao ty jeudi hoe fa resaka oui ty rehefa tena oui dia oui. Amen. Oui ferme amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Zay dikany oui koa amin'Andriamanitra. Zay les convictions fermes rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Si vous ne doutez point, n'insistez mihitsy le resaka doute hoe raha mihina anao fa raha tsisy doute dia manino afaka tenenao zay zavatra izay tenao afaka alikoanao fa mitrano zany zavatra zany. Ka androany za tena mihitsy matoky fa velobelona tsara fonao androany miaraka an'i Jesosy. Fa secret, tsotra ny secret, moronary eto anatin'ny tena. Ianao tsy fe zao kely lafa taminy nandray ny tena ampianarana amin'ny sekoly ianao vao miveriko eto misy épreuve dia ao testeranao hoe manino nandray zavatra ve ianao. Ianao hoe tena liany marina sa manino lasa tonga ny tenan'i Jakoba fotsiny hoe miaina izy izy fa tsy pakatò dia lasa manadio. Tsy ianao zany aminaran'i Jesosy fa ianao le tena mino makatò dia manateraka tena mahita vokatra aminaran'i Jesosy. Izay nafatanao hoe raisinao le tena ampianarana amin'ny sekoly misy épreuve anankiray menanao le solution tao anatin'ny sekoly dia tonga dia ampianao izy satria namenanao izy. Fa ianao zany raha hoe misy épreuve anankiray dia tsy tafavoaka ianao ohatra anatin'le izy dia mila mametra-panontaniana aiza daholo le teny, aiza le nampianarana anao. Iny zany ianao le mety miainy fotsiny, présent fotsiny. Iny zany ianao mety mifalifaly fotsiny, so be alléluia, gloire à Dieu. Zay ilay hoe boroky navy ampianarana fotsiny fa rehefa tonga ny épreuve etsy tsisy akokakoly. Enjany zany. Fa za tsy ohatr'izany ianao miaraka an'i Jesosy. Fa ianao le tena piaino sady makatò tsara, tsy manadimy teny, assidu tsara miaraka amin'Andriamanitra, concentré tsara maniny, mifantoka tsara, amen, mandray tsara, maniny, ary iaina zany vokatra fahatsarana zany miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenenina kely hoe tsara miaraka amin'Andriamanitra hoe. Za mahita anao hoe fa tena tonga dia dingana tsara avodily ianao androany amin'Andriaman'i Jesosy. Amen. Amen.
aveloko foana fiainanao tsisy an'izany stabilité zany fa tsara mankany fahatsarana vanahitra mankany vanahitra zay foana teneny isan'andro tsisy misy tahaka an'izany ao zanak'Andriamanitra ianao e miracle ndraiky hoe mba matsapato miracle afaka niaina zanak'Israely afaka iananao e isa moa manatena fa rehefa aveo tonga dia misy mimetraka sac de bien ami ao dero eo avaravanao raha ianao raha tsinao zany dia tsy tranga aminao le izy fa raha ianonao zany dia miatra aminao le izy amen ahoana misy olona afaka miaina zany zavatra any dia Andriamanitra avy mizaha tavan'olona hoe tsy hanao an'izany aminao le izy tsy mizaha tavan'olona izy fa mitaky zavatra izy fa eritreretra tsara izay zavatra takiny za tsy miteny hoe tia vola be tsika fa tiako sotra ny vision-tsika hoe afaka amin'ny zavatra mahagaga Andriamanitra amin'ny domaine rehetrarehetra amin'ny fiainantsika rehefa matoky an'Andriamanitra tsika tu sers le Dieu de l'illimité araza limité izy fa mampilimité an'Andriamanitra iasa amin'ny fiainanao ianao ihany mampilimité azy fa tsy hoe tsy tahy azy izy na hoe tsy tahy tahanao izy na hoe tsy tahy maniny izy tsy tahy béniranao izy amen fa tahy béniranao satria zarantiny ianao amen androaso tsika tena voky vitamine tsara amin'ny fizika misy ny vitamine oligo-élément sy ny vitamine fa amin'ny ten'Andriamanitra misy ny vitamine tena mésiculaose izy zarytsany hoe fanoana atao ny ten'Andriamanitra ohatra anao mihina gogo sy henakisoa matavy izy zany fihinanan'Andriamanitra miteny io mésiculaose ty ianao rehefa matsapa an'izany hoe tena matsika ny ten'Andriamanitra tena mila matsapa an'izany tena rehefa mandray teny dia tena ohatran'ny agogo e ary ohatra atony agogo satria ny agogo sakafo maniny mipérina ozy ny ten'Andriamanitra fa ninona fa ny ten'Andriamanitra maniny maritra mandrakizay amen fiainana fanasiana ny ten'Andriamanitra mampahazo hoaninao ny ten'Andriamanitra mamenombelona ny ao anatinao sy manangana anao ny ten'Andriamanitra minaralean'i Jesosy amen vavatsika maratsika amin'ny fotoana dia tentsika aloha hoan'ny ten'Andriamanitra voninahitra ao anaty ary matoky fiainana fa mandray zavatra ianao zao fotsiny tehiriziny zavatra zay ampiananao ampiarina izy zareo amin'ny hafa koa izy satria izy ny ten'Andriamanitra rehefa mandray mamay-poana sika dia manino zareo mamay-poana koa zany izy tsika zany tsy koa dispensaire de la grâce de Dieu foana tsy hoe mahasika dia kombontsika fa zaraintsika ho amin'ny olona manino mba hahafahan'ny olona koa tosia amin'izay fahasoavana amin'Andriamanitra zay ndao tsika hivavaka ndao tsika hitsangana dia tia kosa ny vavaka hisaotra an'Andriamanitra satria mba nandefa ny teninay izy androany a nanasitana atsika amen nandefa ny teninay izy a nanangana atsika nampaherantsika ary namenombelona surtout folotsika amen asandraky ny vavaka ao amin'n'arameran'i Jesosy lay masina tsanirina amin'arameran'i Jesosy mbola misaotra sy mankasitraka anao zay ny fitiavanao sy ny famindramponao sy ny fahatsaranao saotra Jesosy malana fa mbola tianay anao mbola niteny taminao indray anao tamin'ity takarivo ity mbola nampahendray anao Jesosy tamin'ny alalan'ny teninao mbola nomenao indray zay fiadanana Jesosy tamin'ny alalan'ny fampianarana zay nomenao saotra Jesosy fa tsapanay mihitsy fa zay tika tena olona miavaka zay tika tena olona tsy mety raha araka zany zay tika tena olona tena tianao be ary ny fiainanay ka tena fa contrôle sy openatananao manokana saotra Jesosy malana fa fiainanay a manomboka zao dia tena miova saotra Jesosy fa manomboka ny fiainanay manomboka zao a dia tena vavombelona sy vavombelona ary saotra Jesosy fa tsy tahaky nidirana eto ny voana eto amin'arameran'i Jesosy a ary saotra Jesosy a fa raha mivoaka eto koa zay dia trona zany fahazavana zay nomenao anay zany fahazavana zay a manasy ny tany zay a aomby zay a tahiny zay a moambininy zay amin'ny zavadrehetra mankasitraka anao zay Jesosy malala fa tena tsy rery zay Jesosy tsy rery zay fa eo foana ianao a mitatana anay mampahery anay manangana anay mamenombelona anay mame fiadanana anay mame fifaliana ao anatinay mame fitsara ao anatinay oh Jesosy zany zavatra zany omenao sy délivrenao mamepona daholo ao fanatrehanao Jesosy tena sotra ary sotra sy fankasitrana fenona tolotranay avy ateraky ny fonay fa tena Andriamanitra tsara loatra ianao maminay anao Jesosy ho anao re foana voninahitra mandrakizay a amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen. Tertsika ao an'Andriamanitra.